Nisy tranga nampalahelo sy tranga natsiravina izay niseho tany Toamasina. Lohan'olona hita tany Toamasina, nahitana lohan'olona efa tapaka teo anolohan'ny Esplanade Miami ao Toamasina ny omaly tolakandro. Natopatopa ny ranomasina ka tody teo amin'ny torapasika ary raha ny fizahana nataon'ny tompon'andraikitra dia heverina ho zaza eo no eo amin'ny iray taona eo ity tapadoha ity. Harantsika sy hozarentsika eo mony mety hotohiny ity vaovao izay niseho tany Toamasina ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana ary tsy miova. Azadino aloha ny miabon'ny chaîne antsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny video ary noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny herisoantsika amin'ny ventin-dresaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hiresaka mikasika ny lozam-pifamoivoizana moa isika amin'ny voalohany filazantsika ny zava-misy ato anatin'ity video ity. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay nivoaka tao amin'ny radio Antsiva. Nifatratra tamin'ny andrinjiro tetsy amin'ny sampanana Tsarasoatra ny fiaran'ny ministeran'ny fiarovana ny andron'ny sabotsy 3 Novambra 2024 lasa teo. Raha ny loharanom-baovao dia tovolahy roa no niharamboina ary nintina no tsaboina avy any Ambohimanarina no avy hatrany ity fiara ity no nanitsy avy hatrany ka nifatratra teny amin'ny andrinjiro. Izany moa ny zavatra nitranga tetsy amin'ny sampanana Tsarasoatra ny mikasika ny fiaran'ny ministeran'ny fiarovana izay nifatratra tamin'ny andrinjiro koa dia zaraiko sy lazaiko aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny anankiray iny, ndeha resika ilaza an'ity manaraka ity. Mbola resaka lozam-pifamoivoizana hatrany moa ity ho resantsika ity. Nitrangana lozam-pifamoivoizana natsiravina ihany koa teny Ambonjobe Atsimon'ny Avoloha ny omaly tolakandro. Maro ireo naratra, indrindra ireo tao anatin'ny taxi brosy Soadran hihazo any Antananarivo. Izany moa ny zavatra nitranga teny Ambonjobe Atsimon'ny Avoloha koa dia lazaina aminareo ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana natsiravina izay niseho teny antoerana. Ireto sary hitantsika ireto moa dia ny sariny tamin'izany trangana lozam-pifamoivoizana natsiravina izay niseho teny Ambonjobe Atsimon'ny Avoloha izany. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay lozam-pifamoivoizana izay, ndeha resika hilazany zavatra hafa indray. Ity manaraka ity moa no hiresantsika manaraka. Komina maromaro no hita fa misy kandida nirotsaka ho fidina ben'ny tanàna efa lany sahady. Misy maromaro ireo komina tsy misy afa-tsy kandida tokana, isany izany ny Imeritsiatosika. Ny ben'ny tanàna Amperinasa ihany no mirotsaka ho fidina, asa moa na fifidianana ihany no iantsona an'izany fa dia ho lany tsy misy mpifaninana izy. Ity kandida nilatsaka ho fidina ben'ny tanàna ity moa dia efa hitondra fanitelony any Imeritsiatosika fa nankiazany sasany hoy ireo zay mametra-panontaniana sy maneho ny hevitra manoloana ity kandida efa lany sahady any antoerana ity. Nankiaza daholo ny antoko politika, nankiaza daholo ny fikambanana ary nankiaza daholo ny tsy miankina hoy ireo zay mametra-panontaniana manoloana ity kandida tokana ity. Ary tsara ihany koa ny mampahafantatra fa tsy miankina moa ity kandida tokana ity. Ambarany ponina fa tsy sahy mirotsaka ny ao an-tanàna satria mahita hoe po-vermaina ihany raha ifaninana amin'ity kandida nilatsaka ho fidina ben'ny tanàna ity. Tiany ponina ingarainy ary tena mbola babo ny vahoakany Imeritsiatosika amin'ity kandida nilatsaka ho fidina ben'ny tanàna ity ka mety izany no nahatonga izy tsy nanana mpifaninana aminy. Ary ity kandida nilatsaka ho fidina ben'ny tanàna ao Imeritsiatosika ity moa dia mbola tanora eritrerony. Raha ny resaka mandeha sy ny resaka mielo moa dia manao be hony ity kandida ity ary tena miasa mafy ho an'ny Imeritsiatosika.
ka inona moa fa dia handatsabato fa tsy hifidy ny vahoaka ny emeritsetosika na koa hoe fitsapan-kevy-bahoaka no hilazana an'izany. Ny taha mpandraisana anjara fotsiny no andrasana amin'ny fifidianana ho avy eo ary ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe havitrika ve ny olona handeha hifidy handatsabato sa hoe ho vitsy, fa na zany na tsy zany kosa dia lany foana ity kandida ity, na havitrika ny olona hifidy na ho vitsy ny olona handeha hifidy satria izy dia kandida tokana tsy misy mpifaninana, noho izany dia tsy maintsy lany foana izy. Zay ihany koa ny mikasika aniny fa ny horesantsika manaraka dia resaka tamboho ny hitsoka ary telo mianaka no namoy ny ainy. Telo mianaka indray no namoy ny ainy omaly alina tao amin'ny fokontany mananjara foro ao amin'ny boriboritany fahatelo. Izany fokontany mananjara foro ao amin'ny boriboritany fahatelo zany moa dia ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Vokatra ny fiotsahan'ny tamboho izay efa somary nisy fahasimbana na nampitrotraka ihany koa ny rotsakorana tafahoatra no antony ny lozara araka ny fanambarana nataony ireo nanatry maso. Manoloana izany vona ny tranga tsiroa amantany izany dia tonga nankahery sy nitondra izay voatsirambin'ny tanany ho fanampina ireo naharamboina ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Antananarivo boriboritany fahaefatra, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Rafidimanana Desire. Ary hita nampionina ny manamanjo ary nanao adidima malagasy azy ihany koa i Ramatoa ary Lala Ramanantsoa izay kandida ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirary fihononana feno ho an'ny haramboina, mahereza fa izay ny fiainana dia atao ahoana moa e. Hiresaka kely ny mikasika ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina indray isika. Valikafatra ho an'ny kandida tahina Razafinjoelina sy Bodo Razafindrazaka avy amin'ny député Antanasisy. Nilaza izy fa efa fantatra izao hoe iza no Jodasy ary iza no mpamadika. Vavany Matiandrano ireny wawawawa ireny hoy ity solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina ity. Itojo Ravalomanana no hanova any Antananarivo izy hiakatra ny fiainany Antananarivo ho vita daholo ny fotodrafitrasa ary ny resaka jiro ny amboteiazy sy ny tsy fandriampahalemana. Efa betsaka ny mpiara-mombonantoka miresaka amin'ny kandida Tojo hoy izy hatrany ka ho tototra famatsiam-bola i Antananarivo rehefa lany izy. Fa mikasika ny débat indray hoy ity solombavam-bahoaka ity dia nilaza izy fa izy mihitsy no isan'ny nisakana an'izany satria tsy andany andro amin'izany ny kandida tohanany izy reo. Miantso ireo kandida hafa hanao débat aminy anefa ity solombavam-bahoaka ny firaisankina ity. Ary anisany hafatra izay nambarany ihany koa ny hoe izy ho izy dia zanaky Antananarivo, teraka tao Antananarivo ary monina ao Antananarivo. Mahalala ny fiainany Antananarivo fa hafa ny sasany izay misandoka ho zanaka Antananarivo. Izany moa ny fanambarana sy ny valikafatra izay nataony ity solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina ao Antananarivo renivohitra ity, tsy iza moa izany fa Andriamampandry. Ny hamaramparana antsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ireto sary hitantsika ireto. Ireto sary hitantsika ireto moa dia any Nosy Antsoha, toerana hita eo anelanelan'ny Nosy be sy Nosy Iranja ity Nosy kely ity, ary anisan'ny toerana harovana izy ity noho ny fisiany varika ao aminy. Manintona ny mpizatany maro ihany koa anefa ny mitsidika azy ity satria kanto ka tena kanto ilay toerana. Manasanao hitsidika ny Nosy Antsoha raha sendra iny manam-potoana iny fa tena mahafinaritra ity toerana ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra navitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesesy tsy mijanona tsy anky ato. Zay fa tsy halavainay ny resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oye tsao amin'ny manaraka indray yo velomo. Peace and love brother and sister. Goodbye.